Ok, ity zany ny fampisehoana ny fomba tsotra ny application kiteny lalao, application malagasy. Installetsika izy avy ao amin'ny ina moa izy ity, avy ao amin'ny Play Store dia tadiavy ery ambony ery hoe kiteny, dia io ilay izy hoe kiteny lalao dia afaka mijery nareo hoe inona ny version farany eo dia installena, dia avela izy installé dia rehefa vita ny installation dia angataka izy hoe ouvrir. Afaka tonga dia manokatra eo, fa raha ohatra koa ka hoe tadiavina ilay izy dia samy manana ny endriny moa ny telefona, fa tadiavina amin'ny lisitry ny application be dia be izy dia jerevana ny amin'ilay hoe ka kiteny, ity zany izy ity. Dia sokafantsika dia ohatran'izao ny voalohany eo. Eto ambany eto izany ahitanao ny version hoe 1.6, ity 1.6 fa efa misy 1.7 eo dia ny version anteny dia tsindriana ilay lalao. Dia rehefa tsindriana ilay lalao dia mbola tonga eto amin'ity toerana ity aloha isika, ity zany ny safidy voalohany, ahitana hoe firy ny isan'ny litera atao dia eto koa ny atao hoe hiverina any amin'ilay fandraisana na hanomboka ilalao. Dia eto koa ny ahitana ny isa ambony, efa afaka mijery zany ny isa ambony isaky ny litera. Ny isan'ny litera miasa atao amin'ny kiteny dia anankefatra, izany hoe indraindray azonao ampiasaina hoe litera efatra, hitady teny misy litera 5, hitady teny misy litera 4, hitady teny misy litera 7. Dia koa izany ahitana ny isa ambony tsirairay, tsindriana fotsiny ilay isa ambony dia miseho ilay izy hoe iza ny voalohany eo. Ny eto ambany eto indray raha tianao tehirizina ny isa azonao dia mampiasa compte, dia azonao tsindriana ilay sarina lohan'olona kely, sarina compte ity, dia ao ianao izany afaka mampiasa compte. Amin'izao aloha dia mampiasa compte Google fotsiny, fa mbola ho avy ny fampiasana compte hafa. Dia rehefa hiverina amin'ilay lalao teo dia tsindriana ity lalao ity, dia eto amin'ity fahatelo ity indray ny lisitry ny teny ao anatin'ilay, ireo zany ny raha hainao tsy hianjera ireo teny ireo dia hainao ity lalao ity. Misy lisitra ny litera 7, lisitra ny litera 4, lisitra ny litera 5 ary lisitra ny litera 4. Ireny rehetrarehetra ireny izany no mitranga ao. Dia ity farany ity moa izany ny lisitry ny teny tehirizinao. Raha misy teny nahaliana anao izany dia azonao tsindriana eto, ohatra misy toerana hafa koa ahafahantsika manindry an'iny. Fa rehefa mahita kintana izany ianao dia maka ato amin'ny lisitry ny teny tehirizinao ilay izy. Dia jerenantsika ary izany ato amin'ilay hoe ianao, ato amin'ilay momba anao izany, satria rehefa mampiasa compte ianao dia tafiditra ao anatin'ilay lisitry ny isa ambony indrindra ao ny isanao rehefa miakatra. Dia tsindria ilay hoe mampiasa compte Google dia mifidiana amin'izay compte anankiray ampiasainao, dia rehefa tafiditra amin'iny ianao dia iny amin'izay izany no ampiasainao. Dia miverina tamin'ilay trano amin'izay izany isika, tamin'ilay trano kely ity hoe lalao. Dia amin'izay isika no lalao raha afaka ohatra hoe amin'ny voalohany izany hanomboka amin'ny isa litera 4 ianao dia tsindrianao ilay litera 4 dia manao hoe hanomboka. Dia misy litera anankefatra mitranga eo, dia ny azonao atao dia manindry ny litera tsirairay hoe ohatra izao io izao ataontsika hoe do, bo. Dia raha ohatra ka diso fiteny ilay fiteny hoe dobo fa mety tsy izay izany no voatsongany tao, fa mety hoe bodo angambany. Dia azontsika tsindriana ilay hoe avereno, iny mamerina anazy tsirairay, na tsindriana ilay hoe avereno daholo, iny mamerina azy miaraka. Dia averintsika raha izany hoe bodo. Dia io ilay izy, mitranga izany hoe marina. Dia bodo dia aseho aneto ny dikateny, izay mahatsara anazy indrindra satria afaka mianatra an'ilay dikany koa izany ianao.
Indraindray misy diso n'ilay dikateny satria tsy inona scanner no nampiasaina nakana an'ireo dikateny rehetrarehetra ireo. Dia indraindray misy diso tsipelina dia azonao tsindriana ilay izy dia azonao ovaina. Ohatra fotsiny izao hoe ity anankiray ity fanabodoana ity zany tsindriako izany iny dia afaka manitsy eto ahako hoe mitana zavatr'olona, dia mitana izao no tokony soratana fa tsy hoe mitana izany. Dia avy eo tehiriziko iny izany dia voatahiry iny. Dia manaraka izany ianao raha mahita teny hoe bodo dia marina amin'izay ny dikany. Sady iny koa mandeha makany amin'ny tahirin'ny sity dia voahitsy daholo ny rehetrarehetra. Izany hoe mandray anjara amin'ny fanitsiana ilay lalao koa izany ianao. Rehefa tsindriana ny anoy dia anao indray izany tsika. Dia raha ohatra tsy hainao ilay izy dia misy bokotra hoe afa-po, fa izany hoe tsy mandeha ilay afa-po raha tsy efa elaela kely. Dia rehefa manindry an'ilay afa-po koa ianao raha maika loatra dia misy dokam-barotra mitranga. Ka raha ohatra izany ka tsy dia ahita dokam-barotra ianao amin'iny dia aleo miandry. Izany hoe rehefa nidinao ilay dokam-barotra dia mitranga ilay valin'ilay izy. Izany hoe raha ohatra koa moa ka hoe tianao koa ny hampandroso an'ilay application dia afaka mandeha makany amin'ny dokam-barotra anoy. Eto amin'ity latabatra filalaovana ity écran filalaovana ity dia ery ambony ery misy ny isa azonao ery ambony ankavia dia ery ambony ankavanana misy ny isa ho azonao. Io izany dia mihena tsikelikely ka arakaraka ny fahalakisanao mahita amin'ny valiny no azonao isa betsaka indrindra. Izao ianao izany 28 ohatran'izany sisa no azonao milatsaka. Dia ohatra izany izao manao hoe koda, diso, kado, mbola diso koa doka, mahazo doka. Dia ireo. Dia avy eo mijery ny isa ambony ianao afaka mijery ny isa ambony koa ianao eo dia jerevinao tsara fa ny isanao izany ity. Dia rehefa ohatra koa ianao misy diso io. Rehefa ohatra koa ianao ka misy ny litera tsy hainao dia afaka miandry ianao izany, miandry an'ilay fotoana ho tapitra na koa hoe mitady eo koa izany ianao fa rehefa tapitra ny fotoana avanceko kely ity video ity dia hitranga amin'izay ilay dikateny. Ity angamba ny esoriny ity teny anankiray ity. Dia avy eo eto amin'ilay teny eto izany afaka koa ianao mizara anazy amin'ny alalan'ity na mitahiry anazy amin'ny alalan'ity. Rehefa tsindrianao ity dia makary amin'ilay tehiry ihany izy. Rehefa tsindrianao ity dia mandeha amin'ilay hoe izarainao aiza ilay izy. Dia afaka miverina hivoaka. Izay angamba izy rehetrarehetra, tsisy zavatra adinoko teo. Mbola mihatsara ihany ilay izy fa dia azonareo jerena tohizana jerena tsikelikely foana ihany ny ao amin'ny application Play Store sy ny amin'ny page-ny kiteny application koa ao amin'ny Facebook. Izay fa dia misaotra antsika rehetra.